rivo-doza Batsiray faritra 2020 no voakasika amin'ny fandalovany. Tanàna ny Toamasina, ny Akabidy, ny Arina Fandrehitra. Tsy fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana manitsakitsaka lalàna sahady ny seny hoy Rivo Rakotovao. Dia mikafaliny indray no ionako aminao tanatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'izao takarivany alakamisy fatelo ny volana febroary ny taona 2024 izao. Manolotra ny araba ary tomboko kilasy tomboko vavy manasanao anaraka ny fotoanan'ny vaovao hatramin'ny farany. Ny pejy ny mety ho toetry ny andro avy hatrany ary no isa-taratsika ny vaovao amin'izao fotoana izao. Dia tamin'ny telo retolakandro teo dia tany amin'ny 1.7 kilometatra atsinanan'ny Vatomandry no misy ny foiben'ilay rivo-doza Batsiray. Manambana ny morontsiraka atsinanan'ny nosy ity rivo-doza ity ary hiditra antanety eo anelanelan'ny Vatomandry sy Mananjary ny sabosy izao. Eo anelanelan'ny amin'ny valora maraina sy ny mitatao vovonana raha ny fampitam-baovao avy eo anivon'ny sampanapamantatra ny mety ho toetry ny andro. Any Miaratina, Manora Andriamalala. Tany amin'ny 1.7 kilometatra atsinanan'ny Vatomandry no nisy ny foiben'ilay rivo-doza Batsiray ny tolakandro teo. Tokony ho tamin'ny 3 ora tanoany 5.10 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny izay arahina tafiditra 5.30 kilometatra isan'ora. Mikisaka miakandrefana somary atsimo-andrefana izy ka mahafaka 7 kilometatra isan'ora. Manambana ny morontsiraka atsinanan'osy ity rivo-doza ity ary hiditra tanety eo anelanelan'ny Vatomandry sy Mananjary ny sabotsy izao eo anelanelany amin'ny valora maraina sy ny mitatao vovonana. Tombanana ho rivo-doza mahery vaika hatrany izany amin'izay fotoana izay ka hatratra 5.70 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy. Amakivaky ny avontany ary tombanana ivoakan-dranomasina any amin'ny lakan-dran'ny Mozambika any amin'ny tapany atsimon'ny faritry Menabe ny alahady 9 Febroary 2024. Toy izao ny filazana loza. Filazana loza manambana miloko mavo, faritra atsinanana, Vatovavy, Fitovonany, atsimo atsinanana, Mangoro, Analamanga, Bongolava, Itasy, Vakinakaratra, Amoromani, Matsiatrambony, Yorombe, sy ny distrika ny Soaniranivongo, Sainte Marie, Fenariveste, Vavatenina, Amparafaravola ary Ambatondrazaka. Filazana fanairana miloko maitso, faritra Nosy, Menabe, sy distrika Nantala, Marontsetra, Mananara Nord, Mandrotsara, Andilamena, Tsaratanàna, Mahevatanàna, Antsalova, Beroro, Sakara, Ankazoabo, Morombe, Toliara Voalo sy Faro, Betioky ary Benenitra. Efa manomboka hitantaratra amin'ny tapany atsinanana ny rahona mialo azy raha ny fampitam-baovao teo anivon'ny sampanampamantatra ny mety ho toetry ny andro. Hanomboka ikorontana ny toetry ny andro raha mipitsozoma. Ahina mafy ny fabetsahan'ny ritsankorana amin'ny faritra rehetra olalovany indrindra ny ilany atsinanana, atsimo atsinanana sy ny avotany. Etsan-daniny ahina ihany koa ny mety ho fiakaran'ny ranomasina manodidina ny toerana idirany antanety vokatry ny rivotra mafientiny. Faritra 7 amin'ny 13 no voakasika amin'ny fandalovany izany hoe 2.20 isanjato amin'ny velarantany ny Madagasikara. Ho betsaka ny traboina, tombanana ho 4 alina sy iray hetsy ny olona afindra toerana ary 4 alina sy 10 hetsy anoany ny mety ho traboina raha ny fanazavana nataony teo anivon'ny sampandraramisahana ny loza sy ny tandindondoza na ny BNGRC. Izy amin'ny faritra iva tokony efa hiala, ny faritra avo ahina iotsaka ihany koa toraka izany. Tsy mianatra ny mpianatra rehetra manerana ny Madagasikara manomboka rampitsoma. Ireo mpiasa-panjakana amin'ny faritra mena rehetra dia tsy miasa ihany koa manomboka amin'ny rampitsio. Ny mpiasa amin'ny orinasa tsy miankina amin'ireo zone rouge dia tsy miasa saingy miankina amin'ny mpitantana sy ny tompona orinasa ny fandaminana izay mpiasa sokajiana tsy maintsy asa ho fampandehanana ny orinasa. Mila miomana ny rehetra manoloana ity tranga ity amin'ireo fepetra raisy ny isan-tokantrano, eo ohatra ny fanamafisana ny tafo, fanangonana sakafo, fanapahan'ireo hazo mety teratoza sy ny sisa. Entana ihany koa ny rehetra manaraka tsy tapaka ny fampitam-baovao samihafa. Midangana izy atsisy kosa amin'izao ny vidin'ny arina fandrehitra ny Toamasinany. Niakatra avy roenta amin'ny vidiny teo aloha raha ny fanazavana. Efa hatrany am-potony mihitsy izany hoy ny mpivarotra any an-toerana. Ando Miaratina, MBS Toamasina.
tsy misy izay tsy mitaraina no ny fiakarany vidim-piainana amin'ny alalan'ireo entana sy kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny vidim-bary sy laoka izay tena tsy mahasaraka ny fiainandra malagasy isan'andro dia tsy afa-misaraka amin'izany ihany koa ny filana ny arina fandrehitra. Ity farany izay tena mampiaiky ny maro atao masina amin'izao fotoana izao, andro vitsy mialohan'ny atrehany ny andro ratsy izay fa mananontanyna ny nosy. Fantatra mantsy ankehitriny fa eo anelanelan'ny 5,000 ariary hatrany amin'ny 2 alina ariary ary efa misy manatombo amin'ny mihitsy ny mpivarotra sasany raha ny vidiny ity arina fandrehatra amin'ireny gony 50 kilao ireny. Vidin'izay efa lasa indroan'ny vidiny tao anatin'ny tapabolana lasa izay raha ny tao Toamasina manokana. Milaza moa ireo mpivarotra fa efatra ny potony mihitsy no miakatra ka izany no tsy maintsy nampiakaran'izy ireo izany. Ankoatra izay dia betsaka amin'ireo mpony Toamasina ihany koa no nahatsiaro volikilika ireo tompony andraikitra samihafa tamin'ilay resaka fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana izay mandeha ankehitriny. Numero kampano maro mbo manjary mety voany agnarana olo mitondra anazy dia agnarana ny voany zareo olo ka dia lasa tsy mahazo olo mandeha ary nafikavahana olo misy 50 asopiro am'zato soratra olo 20 sy 20 zegny zay nale fomba tagny ndraiky niopako ny tanaragny azo nefa message agnaty telefony mandeha anagnana nefa ka te ino agnarana olo kafa ndraiky tagny evity le mampalahelo zawaka zay fanampiany zay tsy nahazo agnarana anao nisy lo agnarana olo nefa numéro karpanolo lontaonay numéro téléphone ya. Eo anatrian'izao tranga toy miendrika fanararotana izao dia velotary any anakamarony mpanjifa izay mbola tsy maintsy mionona amin'ity arina fandrehatra ity noho ny farim-piainana misy eo amin'ny tsirairay. Mangony fotsiny tsy fisy ny fandraisana andraikitra avy amin'ireo tompona andraikitra voakasika ny varotra sy ny fanjofana afa toy mipetraka ho resabe fotsiny ny filazana sy fandrarana fanararotana tahaka izao. Ijanona amin'ny faritry ny atrano isika satria dia niakatra fampanoavana tao feno arivo atsinanana ny talata teo ilay raharaha mikasika ny lakana MS Francia 3 izay dobo sy nahafatesana olona maro ny faraparany taona lasa teo tany feno arivo atsinanana. Fantatra fa olona miisa 13 voarory mikasika ity raharaha ity no nidoboka amponja avonjo maika ao feno arivo atsinanana amin'izao fotoana izao. Firaisana tsy kombakomba sy fanararaotam-pahefana ho an'ny sasany no fototry ny fiampangana sy anenjehana azy ireo. Hoy ny lehibe ny fampanoavana ao an-toerana mbola karohina kosa hatreto ny tompony ilay sambo fanampanazavana ary. Ka napetraka amponjavonjy maika avokoa ireo olona 13 ireo. Ny efatra amin'izy ireo dia piasan'ny APMF, ny 3 piasan'ny commune, ny 2 piasan'ny sambo hafa izay voarory fanamindra olona marobe tao anatin'ny sambo Francia. Ny 2 dia ny karamaina ny karakara sakafo, ny 2 piasan'ny coopérative ny fitaterana iray izay nanome olona marobe ny Francia 3 koa. Tsy ahivina eto fa ny mahavoarory amin'ireo olona reo dia eo ny firaisana tsy kombakomba eo koa ho an'ny sasany misy ny atao hoe fanararaotam-pahefana. Tiako ihany mitondra fanazavana ny mikasika ny hoe firaisana tsy kombakomba. Ny firaisana tsy kombakomba zany dia nafantatra nefa nanampy sy nanotrona. Izany hoe ireo olona voarory ireo dia misy ao anatin'izy ireo nafantatra fa tsy azo atao no mitondra olona marobe nefa nanampy azy ary nataony sasany nanotrona azy ireo ka izay zany no mahavoarory amin'ireo olona sasany ireo ao anatin'ity raharaha ity. Ny trangana an-trano kosa tany ankofafa fianaratsoa Malial trano iray no totony avy tamin'izany ka may avokoa ny entana rehetra tao anatiny. Tsy nisy naratra na namoy tamin'ity loza ity. Ara-potoana ny fahatongavan'ny sampana mpamonjy voina tao an-toerana saingy olana nandritra izany tsy fampy ny fitaovana nentin'izy ireo natanteraka ny asy mbola tsy fantatra kosa hatreto ny antony nahatonga ny afo. Vaovao Mbs Alakamisy. Trandray eo amin'ny fokotanina kifafa ny kila firehetry ny afo omaly ariva faharoa ny volana febroary tokony ho tamin'ny 7 ora sy 9 ariva raikitra noho izany ny koka tonga ny fanometana ny roponina teny an-toerana izay tonga maro tokoa taoko ireo izay niantso ny sampana mpamonjy voina tsy nisy ny anana fohy fa kosa ny entana tao an-trano dia kila firehetry ny afo avokoa
ny loharano baovao iantsony nafatarana fa nisy zanak'izy ireo anankitelo tao an-trano ankizy majinika ary avotra somatsara toy izao ny fitantarany ro nanatromaso ny vokatra le avy aloha ariko izay niteneko teo zay circuit fa ny ainana foelo tsy isy fa ankizy anankitelo tao anaty fa tafavoaka somatsara ro tsy nanina fa ny trano moa zany zao era mahita zao fa mahitena mahita telo tsisy olon-dehibe mihitsy zany tao an-trano tsy nisy fa mbola eny am-pivarotana mivarotra okozy tompony araky ny fantatra dia tonga ara-potoana tokoa ndry zareo avy eo amin'ny sampana mpamonjy voany eo anivon'ny commune urbaine ny Fianaratsoa tsy karitry ny maro nefa fa to miady rery tokoa ity sampana mpamonjy voany ity indrindra eo amin'ny lafiny ara-pitaovana lany ny rano fiara iray ihany nefa mbola tsy maty ny afo tsisy ninona azo natao tsony zany tao tsisy ninona azo ny raisina dia problème an'le pompier zany tokony mba anakiroa le izy fa zao le afo zao mbola mirehitra zany le afo dia mbola miandry ny pompier zany eny mba mangavy ny tompona ndraikitra zany tokony mba atao double le pompier zay zany tena marina mba mangavy mpitondra fanjakana mba hijereny zao akaiky zao fa mampalahelo le vonina tampoka ohatra zao sehatra iray tsy tokony ataon'ny fanjakana ambany zavatra tokoa ny sampana mpamonjy voany saingy mandraka ankehitriny aloha dia mbola mampalahelo ny zava-misy indrindra eo amin'izay tsy fahampiany fitaovana izay ary tsy ny sehatra ny famonjena voina ihany fa na any amin'ireo toeram-pitsaboana maro isan-karazany dia efa maro ny mampikaikaiky indrindra moa fa ny fitaovana sasany izay tsy mandeha araky ny tokony ho izy intsony tsy azo adinona intsora fa mpanantenana maro izay efa nataon'Andriamatofolo tamy fandalovany teto Fianaratsoa ohatra akaiky amin'izany fotsiny ny fampitaovana ny sefokotany izay nampanantenainy fa tokony azo ordinateur afaka herinandro monja efa amantaona nefa izay ny lasa nefa mbola tsy tonga mandraka ankehitriny nitrangana lozam-pifamovoizany indray teny amin'ny lalam-pirenena fahafito iny androany maraina tokony tamin'ny 3 ora tanoandy taksi borosy avy aty Antananarivo hiazo any Toliary ity tradoza ity teo Faraforona 4 kilometatra atsimona Ambohimasoa pandeha maromaro tao anatin'ity fiara ity araka izany no fantatra fa naratra raha ny Vaovao tsy nisy kosa ny ainana fonandritra ity loza ity raha ny fantatra dia vokatry ny fandehanana mafy loatra no nahatonga ny loza la fomba vaofa tanteraka dia misy eo amin'ny endrika maro samihafa ny atao hoe herisetra mianjady amin'ny mahalana ny mahavavina ny antsoina ihany koa hoe violence basée sur le genre na ny VBG izany hatreto aloha nefa ny vehivavy no tena hiara ny herisetra kokoa maneran-tany sy eto Madagasikara izay matetika misy eo amin'ny herisetra ara-batana izay mihoatra ny 420 isanjato raha ny eto amintsika manokana sary sy rindran-tsary ny tahiriny aina misy eo amin'ny endrika efatra ny antsoina hoe VBG dia ara-batana, ara-nofo, ara-tsaina ary ara-bola na violence économique. Tsy ny vehivavy irery ihany no ianjadiny fa mety hiarany avokoa na lehilahy. Saingy hatreto maneran-tany mihitsy dia ny vehivavy aloha izany no mbola ray patelo hiarany herisetra mianjady amin'ny mahalana mahavavy. Nampitombo ny antontanisa ny fiboana tamin'ny taona 2024. Mialoha ny fiboana, raha 50 ny antso voarainy antso amin'ny laharana maitso, 770 dia niakatra hatramin'ny 430 izany nandritra ny 5 andro ny volana Aprily 2024 fotsiny. Ny raim-pianakaviana ny 320 isanjato manao ny herisetra amin'ny vadiny. Mahakasika ny lehilahy kosa indray, nanambarany avy eo anivon'ny hetsika Women Break the Silence fa na ity antsoina hoe sexe fort ity ihany koa aza dia mety hiara ny VBG. Raha araka ny vokatry ny fanadihadiana natao tany amin'ny faritra Androy, ray isanjato amin'ny lehilahy any no hiarany herisetra antsoina hoe Toutse. Ny lehilahy no tena hiarany. VBG miatra amin'ny lehilahy izy ity, ataon'ny vehivavy miara-monina aminy. Ny antsoina hoe Toutse dia miseho matetika mandritra ny ady eo amin'ny mpivady. Sy tomin'ilay vehivavy ny mahalehilahy ny vadiny, izay miteraka matetika fahamombany. Mety hiteraka hémorragie be ihany koa ary mety afara amin'ny fahafatesana mihitsy. Efa misy izao ny lalàna vaovao laharana 2024 tsipika aotraotra valo mamaritra endrika vaovao na VBG izay milaza fa raha nisy trangana VBG tokoa ka manamarina ny fisiany fanadihadiana ka namisitona ny fitoriana azy ilay niarany dia azo ny chaîne pénale anti-violence basée sur le genre atranty ny manohy ny fitoriana. Eo amin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena ary dia niroso tamin'ny fanaovana vaksiny ny mpilalao andrafitra ny ekipa-pirenena latsaky ny 20 taona ny Fédération Malagasy ny baolina lavalava androany tetsy amin'ny kianja Makiandota-penaka. Nanamafy sy nanentana ireo kluba rehetra ihany koa ny filoha mpitantana ity fédération ity ny tokony hanaovany mpikatroka rehetra vaksiny. Farasika avy hatrany fanadihadiana makasika izay. Isan'ny antoka ahafahan'ny mpilalao tsirairay sy ny mpikarakara rehetra amin'ny fanatotosana sy fiomanana amin'ny fizarantena
ho fiatrenana ny lalao fiadinan'ny tompon-daka eran-tany sy ny fiadinan'ny tompon-daka ny Afrika ny fanaovana vaksiny. Mpilalao sy teknisianina no tonga ny sitraka ny fanaovana vaksiny fa indrindra ihany koa ireo rehetra mitakosina amin'ity taranja ity. Anatin'ny vinan'ny filompitantana azy ity, ny avy-tany mikatroka rehetra vaksiny amin'ity taona 2024 ity. Ary izay moa zany ataoko hoe saratram-bavarano ihany zany atao amin'ny tontolon'ny rugby ty zavatra atao miaraka ity zany fa ny fepetra ho raisina zany dia atomboka amin'ny hoe alohan'ny iverenan'ny compétition ny fédéral 1 zany dia tsy maintsy manao vaksiny daholo koa ny joueur sy ny technicien amin'ireo fédéral 1 ireo dia tohizana amin'ny fédéral 2 dia ny anna ny tontolon'ny rugby zany ezahana mihitsy zany mba ho vita vaksiny daholo zany amin'ity. Ity zany tena avany amin'ny olo de rugby sy ny rugby afrika mihitsy hoe tsy maintsy mpilalao rehetrarehetra sy zay olona rehetrarehetra atao anatin'ny tontolon'ny rugby zany dia tokony ho vita vaksiny. Ity taranja ity izay tena anatin'ny fiomanana tanteraka amin'ny fampandehanana ny fandaharam-potoana eto an-toerana sy ireo any ivelany. Raha tsy aivina dia nisy ny fifantenana ireo mpilalao handrafitra ny mpilalao ny taranja baolina lavalava latsaky ny 20 taona vavy sy lahy ny herinandro lasa teo izay nitotosaina tetsy amin'ny kianja maki andotam-penaka ihany. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany dia niady tanteraka ny lalao tamin'ny dingany manasadalana amin'ny fiadinan'ny tompon-daka ny Afrika izay nihaona ny Sénégal sy Burkina Faso izay notanteraina tao amin'ny kianjan'ny Yaoundé au Malial. Samy nanao izay ho afany ny ekipa tsirairay ka isa aotrany nisarahany rotonta teo amin'ny fialan-tsasatra. Nandritra ny fizaram-taona faharoa dia niezaka ny fiheny lalao ny Sénégal ary niezaka nanohitra koa ny Burkinabe hatramin'ny minitra faha-70 naomby ny paikadiny Sénégalais ka natafiditra baolina isa 3 no iray no nisarahany rotonta. Nivoaka mpandresy ary tafiakatra hiatrika ny lalao famaranana araka izany Sénégal. Anio ala kosa no ahitana izay ifandona amin'ny Sénégal amin'ny lalao famaranana ifanandrana amin'ny Cameroun ny mpampiatrano ny ekipa égyptienne amin'ny folora oreto Madagasikara. Eo amin'ny maresaka iray sampam-pirenena dia mamely mafy ao Europa atsinamana ny valanaretina Covid-19 amin'ny variant Omicron. Mbola ambany dia ambany anefa ny fanaovam-baksiny ao amin'ny toerana sasatsasany any amin'ny toerana kasakana lehibe tsy ahafahana mifehy ny valanaretina. Any miaratiana Manorandre Malala. Rehefa namela takaitra goavana ary nandravarava tao amin'ny firenena Europeana toa ny Frantsa sy Espagne na Italia ny valanaretina Covid-19 amin'ny endriny Omicron dia mamely mafy ao atsinanany ity kontinenta ity indray zany amin'izao fotoana izao. Miazakazaka ny fianaky ny valanaretina ary tsy mitsambitomby ireo olona voamarina fa mitondra izany toy ny ao Romania, Slovakia, Rosia sy Ukraine. Mety ho tonga amin'ny faratapon'ny valanaretina na ilay antsoina hoe piky Bulgaria sy Rosia raha ny fanazavana natao ny tompon'andraikitra iray ao an-toerana. Mbola ambany be ambany ny tany fanaovam-baksiny ao amin'ny faritra sasatsasany ka antony goavana tsy ahafahana mifehy ny valanaretina. Mbola latsaky ny atsasaky ny mponina no nahavita vaksiny miady amin'ny Covid-19. Ao Bulgaria, latsaky ny apatelo ny mponina no nahazo fatram-baksiny. Any Polonina sy Rosia kosa, ny atsasaky ny mponina nitombanana fa nahavita izany. Raha ny tarimarika, efa mahatratra 520 sy 300 tapitrisa ny olona voamarina fa nitondra ity tsy mikaretina ity maneran-tany ary mananika ny fitoetsy sy dimy tapitrisa ireo maty. Tafakatra 10 miliara ireo dozina vaksiny naparitaka maneran-tany ka manodidina ny 4.7 miliara ny olona navita vaksiny tanteraka maneran-tany izay manome 3.4 ny mponina. Tsy manaradalana sahady ny senina ny voamieram-pirenena mahaleo tena hikirakira ny fifidianana ho ny nambarany Rivorakoto vao any Androany. Efa tokony roso amin'ny fanavaozana tanteraka ny resy-pifidianana mantsy io rafitra io araka ny lalàna kanefa tsy ataony izany. Asinandria Malala sy Tokra Marla. Mitohy hatrany ny fanitsakitsana ny lalàna ataony seni. I lalàna fehizoro 24 tsipika 8
andalana faraka 10 izay milaza fa isaky ny 10 taona no tsy maintsy manao fanavozana tanteraka na ny elefanty ny lisy mpifidianana ny seni fa tsy ho fitsirihana anarana isa-pokotany ataon'ny seni amin'izao fotoana izao io. Ity taona 2024 ity anefa no tokony anaovana izany fanavozana tanteraka ny lisy mpifidianana izay. Fa ny tena amiko zany zao ny tena fototra de hoe io ndray fanjakana fa tsy manara-dalàna. Io ny lalàna foana ary lalàna loi organique 2018-08 io hoe folo taona zay rehefa fantatra zao fitondrany zao vao nitondra izy fa amin'ny taona 2022 de tsy maintsy manao refonte totale fanavozana tanteraka ny liste ary fomba hafa nitondrana an'izany fa tsy révision zany tsy mahita tsika anatin'ny loi de finance hoe io petrabola apetraka ny fanjakana na mangataka financement izy hoe anaovana an'le refonte. Zay zao raha miresaka tamin'ny zareo ataoko hoe mpamatsy vola atsika manampy atsika amin'ny resaka fifidianana io de miteny an'izany mihitsy ry zareo hoe zay de tsy mahita ny finiavany nareo anatsara tanteraka an'io lisy mpifidianana io. Fa raha ny tena marina ny fanjakana zany zao de mampiseho tsy fahavononana ary indrindra tsy fanarahan-dalàna. Miandry seny mihitsy aho zao mba hoe aiza ny ilay lalana tondrozotra hoentiny anaovana an'izany refonte zany. Aiza ho aiza izy zao sa ho aembotra zany ny fifidianana de sa hiteny ndray rehefa aveo hoe tsy ampy le fotoana de ataontsika ohatra ny efa fantatritsika fa nisy olana be amin'ny liste électorale io. Zareo tao anatin'ny taona iny namoaka an'izany Io lisy mpifidianana amin'izao fotoana izao io dia ny arahany rehetra nahita fa niteraka olana goavana tamin'ny fifidianana 2024. Io lisy mpifidianana io ihany koa no anisan'ny fototra iray lehibe mahatonga ny fantrana lalina eto Madagasikara izao satria nanovan'ny ampahany ny voka-mpifidianana. Afatry ny natao ny fitondram-panjakana ankehitriny ka lasa mampiasa hery famoretana amin'ireo mpaneho hevitra taratry ny fikorotanana sy ny tsy fahafehezana ny fitondrana izao zava-misy ankehitriny izao hoy ny ambarana mpanao politika iray tamin'ny avitra Solondray be sy Andry Rakotomalala. Tery tokoa ny fahalalana maneho hevitra ankehitriny raha ny raharaham-pirenena amin'izao ny jerena. Ny olona mandrafitra ny fitondrana amin'izao no isan'ny ady amin'ny tokony isian'ny fahalalana maneho hevitra fony izy ireo mbola tsy tonga tamin'izao toerana izao. Ankehitriny anefa mitsimbadika ny tantara satria izy ireo mihitsy no manitsakitsaka ny lalàna amin'ny feny fanehoan-kevitra, mampiasa hery famoretana amin'ny fomba rehetra. Ny mpitondra amin'izao izay tsy vokotra ikefa ka tsy mahagaga ny zava-misy satria ireo mpiaradia aminy manampitrotraka amin'ny figejana ny vahoaka malagasy tsy hanana fahafahana malalaka. Avy aloha ny olona aneho hevitra. Reny zatra nitranga tamin'ny Andriamatoa manandafy lanto dia ozy izy aho hoe raha zany teo amin'ny toeran'ny filoham-pirenena na sika dia niteny hoe avy aloha ilazan'izay tiany tenenina ny olona. Maromaro nefa nilaza marina fa natao mihitsy zay tsy ahafahan'ny milaza marina ka oka re ajanony zany. Za eto mijoro ny zokiray aman-dreny mihitsy ajanony zany aloha ny olona tsikera aloha ny olona laza marina. Za moa miteny foana tsy nisy ho aty eto ka hery mpamoretana ka natanjaka oatra ny FRS natanjaka oatra ny rezepa fa rehefa tonga ny fiatsehan'ny olona rava tsisy dikan'izany ka ny sady tandroka aromvozina ny anareo reo ny fitsarana koa torak'izany aza manaiky ampiasain'ny olona ianareo. Ny mpitondra fanjakana mihitsy ny tsy fitaratra fa mampianatra ny vahoaka andika lalàna. Ny taona 2024 no nanomboka ny faniratsirana ny mpitondra teto Madagasikara. Reo amin'ny fitondrana reo miseho manohana filoha reo indrindrany no nampianatra ny vahoaka malagasy tsy hanaja ny fitondram-panjakana indrindra tamin'ny fotoanan'ny Andriamatoa Rajonary mampianina. Filoham-pirenena no ataonao vatapata ny lanjaina dia nasiana hoe veloma rajao. Iny ane le izy ka rehefa averin'ny olona liza amin'izao fotoana izao lasa miteraka korotana ka ozy aho hoe samisy amin'ny tsara tenitsika oka tsy azera lavany amin'ny mpanohatra ny tsy fetezana na any amin'ny mpanohana fa samy mitsara tena hoe aiza marina misy an'izy ity iza nampianatra ratsy teto anjaratsika amin'izay fotoan'izay makalesona. Ny fitondram-panjakana izay mihevitra manana foana ny marina kanefa ny zavatra ataony mifanohitra tanteraka amin'izany
nanamafy ity mpanao politika ity fa tsy misy afatsy ny fifampitiniana ahafahana manarina sy manome lanja ny tena demokrasia marina eto amin'ny firenena. Vinanina hiakatra hatrany ny vidim-pianeto Madagasikara amin'ity taona 2024 ity raha araka ny tatitra avy amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena na ny FMI izany. Raha efatra faingo 200 izany sy ny taona 2024 dia hiakatra hatramin'ny 5,7 izany amin'ity taona ity. Fampanantenana pokaty hatrany anefa no iainana treto ho ny solombavambahoaka 10 sary sy rindran-sary ny tahiry aina. Ny antotanisy irery ihany no ahafahana mamaritra ny fandrosoana amina firenena iray, tsy amin'ny lalana fisehosehoana na afaka nasary akory. Toy izao ny mahakasika ny antotanisy ao Madagasikara, nanomboka ny fanonganam-panjakana ny taona 2024, raha araka ny boky Madagascar, perspective économique en Afrique. Niakatra eny amin'ny 7,100 ny tany malagasy, niaina tao anaty fahantrana lalina ny taona 2024, raha 8,100 izany ny taona 2024. Raha samy niaina krizy ihany isika ny taona 2024 sy ny taona 2024, sy nitovy mihitsy ny fomba fitantanana. Ny totongana mihiba izany hoe hatramin'ny moins 12% ny fandrosoana teto amintsika ny taona 2024, saingy ny taona 2024 ihany dia tafarina hatramin'ny plus 9,6% izany. Raha araka ny lahatsoratra navoakany avy amin'ny ministera andraraham-bahiny sy Europeanina dia noho ny fahaiza-mitantana no nahafahana tonga amin'izany. Toy ny fananganana foto-drafitra sagoavana. Ny taona 2024 ihany koa no tena niaina ny varotra ivelany ho an'i Madagasikara. Tamin'izany no ambony indrindra 7,9% izany hoe nahatratra hatramin'ny 2,4 tapitrisa euro. Anisan'ny nampiany izany indrindra ny zone franche. Aiza kosa sika amin'izao, valo taona teo amin'ny fitondrana izao ity fitondrana ity, nanao ahoana ny fampanantenana dia efa mampiseho fa valeo ary tsy mila intsony fampanantenana pokaty izay ataon'izao fitondrana misy taren'Andriamatoandro Rajelo zao ny boka malagasy. Zay dia efa ampy andrefesana hoe maniry ny vahoaka malagasy ny iverenana ny flora valomanana, mahatsiaro ny zavatsoa, mahatsiaro ny tombony mbola nananana zany firenena malagasy zany raha noarina amin'izao fotoana izao hoe inona ny zava-misy tamin'izany fotoana talohan'ny 2024 izany, nanaona ny fiainana talohan'ny taona 2024 izany, nanaona ny fiariana, nanaona ny fandripahalemana, nanaona ny zavatra maro ka izany rehetra zany efa namlaza manambara fa matanjaka ny atokotika Madagasikara. Lahatsoratra navoaka ny gazety Le Monde nivoaka ny 3 aogositra 2024 izy ity. Nanomboka hatramin'ny krizin'ny taona 2024, 9 hetsy ny zaza malagasy niala ny dablu ny sekoly. 4,3 hetsy niasa mivantana ny very tamin'izany. 4,5% amin'ny malagasy no niaina tao anaty fahantrana lalina. Avery ihany, samy niaina ny krizy isika na ny taona 2024 na 2024. Saingy aiza isika amin'izao, tsara ny mampatsiahy fa anisan'ny antony nanonganana ny fitondrana tamin'izany ny hoe ady ho an'ny demokrasia, ady ho an'ny fitondrana tsara tantana ary ny ady amin'ny fahafahana. Samy isika mitsara, 13 taona aty aoriana, mitoetra ve ireo telo ireo? Miomana fatratra amin'ny fiavian'ilay Revdoza Batsiray ny rehetra amin'izao fotoana izao ny komina Ampitatafika izao dia nisy ny fivoriana maika anatrihan'ireo tompon'andraikitra notariny ben'ny tanàna tao antoerana Asinandria Malala sy Tokatra Marolahy. Aina itombo avy telo eny noho ny teo aloha tamin'ilay andro ratsy teto Madagasikara iny ireo traboina ao amin'ny komina Ampitatafika. Fantatra fa ho mafy ireo Revdoza Batsiray io ka efa niomana ny komina. Raha tamin'ny farany teo tsy maintsy iangiana dia nanodidina ny ataontsika hoe 250 teo ny trabona. Amin'ity zany mety hiakatra le izy satria eo aloha ny tanjaka le cyclone hiamafy kokoa. Etsakilany ihany koa efa mahalemilemy ihany koa eo tranon'ireo olona ireo ka raha dabofan'le cyclone ndray mandeha indray miaraka amin'ny rivotra be dia atahorana ny tena ekaran'io isy io avy telo eny amin'ny teo aloha. Ny voromaika ireo mpitsabo eny amin'ny ivon'ny CSP2 ny mpitandro filaminana ny sefokotany izay nitarihan'ny ben'ny tanàna ao Ampitatafika trany. Mba tsy ho tapohan'ny loza dia nametraka paikady ny komina.
dia natao tenandroany zany a dia nanao ny serasera nanaparitaka an'ireo contacta rehetra ilaina amin'ny fotoana mahamay dia filazana ny toerana eny amin'ny CEG Falerivo a asiana an'ireo trabon'ireo a rehefa tonga ny fiakaran'ny rano dia ny fizarana ny andraikitra ary ihany koa ny entina ilazana fa tsy ho tsangan'olona ny tompona andraikitra fa tena hijoro a mba ho mpamaolana fa tsy ho tsangan'olona fotsiny a rehefa manoloana ny vona misy a ara-natiora eto amin'ny firenena. Dia manao ihany koa ny serasera miaraka amin'ny fanjakana eo ny ministera miaraka eo a ny mponina amin'ny famparitahana amin'ny mety ho isa nireo trabona miara-miasa akaika amin'ny commune ny chef fokotany satria ry zareo reo no mahafantatra n'le olona avany aminy dia manampy amin'ny fanaovana ny recensement raha anaovana jeritodika ny lasa dia tsy nanana olana mihitsy a ny commune Pitatafika na tamin'ny sakafo na tamin'ny toerana nasianan'ireo trabon'ireo nety avokoa ny fiaraha-miasa tamin'ny service décentralisé ny commune sy ny service déconcentré tsy akanavaka indrindra ny gendarmerie tena nanao ny ainko zavatra fa dia nandray anjara avokoa ary vokany a tsy nisy ny ainana foy a nody tany atsokantrano nireo oloreo a tao anatina fahasalamana feno a dia hiatrika indray tsika dia tsy maintsy efa miomana ary andeha andio a nireo lakan-drano izay teritery ny commune androany Tsirapitso. Fantatra fa mba tsy roboan'ny mponina rano dia minavina ny anamboatra tetezakazo ho an'ireo fokotany maromaro ny avy eo anivon'ny commune Pitatafika. Amaranantsika ny Vaovao amin'izao alina izao taky ny mahazatra dia loha hevitra maro mikasika andraraham-pirenena no resaina ao anatin'ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany sy anisan'ny mba antoerana kokoa ny firesaina indrindra ny mahakasika ilay rivo-doza Batsire izay hiditra eto Madagasikara amin'ny sabotsy ho avy izao. Mamentana amintsika ny andindininy izay ahy mialy rarinombana sy Manora Dremalala. Anisan'ireo distrika nitondra fiasana indrindra noho ny fandalovan'ny rivo-doza anany distrikana Parafaravola. Ankoatra ny fahasimban'ny fototra-avitrasa, toy ny lalana sy ny resaka fambolena, olona 727 ihany koa no trabona tsy fida ny vokatra izany. Ny taketrana velan'iny rivo-doza iny mbola tsy tafarana. Efa hiditra indray ity ny rivo-doza Batsiray izay sokajiana ho rivo-doza mahery vaika. Mba hatomombana fiomanana rehetra amin'ny fiatrian'ny Madagasikara izany, dia nanolo-kevitra ireo fepetra tokony horaisiny ireo ministera isan-tsokajiny ny solombavambahoaka voafity tamin'ny anarany Antoko-Tima ao amin'ity distrika ity. Ho anareo ministeran'ny transport dia efa tokony handray andraikitra sady anareo amin'ny famezivezen'ny fiara izay mandalo amin'iny route nationale izay ianteranao dia ny RN2 sy ny RN5 sosanatry wisy loza indray iseho amindreo ifanometsy indray isika kasika ny ao amin'ny ministera fampianarana efa nisy ny resaka nataonareo hoe tsy mianatra mpianatra manomboka ny zoma tokony sady anareo miteny andreo direction régionale ny DREN sy ny reo tompona andraikitra rehetra chef Cisco sy ny chef ZAP rehetra omeo ny fepetra amin'ny fijerena akaiky ireo trano fianarana sy ny mpianatra sy ny mpampianatra ireo. Ho an'ny ministeran'ny fahasalamana kosa indray dia tokony sady zany anareo ijery hoe inona ny zavatra tokony atao amin'ny fandraisana andraikitra ny amin'ny fijerena ny resaka fahasalamana ny rano fisotro. Ho an'ny ministera mponina tokony ijery amin'ny fampitahana aingana any MBNZRC hoe firy ny fepetra tokony ara-iasa zany nareo any amin'ny OMC régional any monsieur préfet sy ho an'ny chef district mba hisy ny fandraisana andraikitra sahady dian'izao. Mpanao politika iray avy any Toliara ihany koa no nivahiny tao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity. Ny resaka manokana ny mikasika ny fijalian'izy ireo amin'ny fahatapahan-jiro sy ny fahatapahan-drano lavareny ity farany. Manjaka ny resaka tsy fandriam-pahalemana vokatry ny tsy fisiana herinaratra. Nisy ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena ny vahoaka ny Toliara mikasika izay famatsiana herinaratra izay, saingy mbola tsy tanteraka izany hatreto raha ny voalaza. Mikasika amin'ny resaka jiro tsy
tsisy mihitsy zany aminay tena mijaly le olo manomboka 6 heures maraina ny fahatapahany jiro 4 heures maraindray na vozay pôly le jiro tsy misy jiro mialina fa mampiasa torche le olo 10 heures de temps mihitsy aza na 12 heures de temps tsy mahita jiro zay tiliara manjeky zany le vakitrano amitsika miresaky enaniky zao tena manjeky satria maiky tiliara tsy avy amity nilany tiliara azy aby ny zavatra nampanantenana anay velirano namiana anay tsy misy tanteraky na taraiky raha oviana vao tena anatanteraka ny fampanantenana nomeny voaka malagasy ny fitondram-panjakana mba misy eritreritra ny tsinjo ny olom-pirenena ihany koa ve eo amin'izy ireo indrindra fa eo amin'ny lafiny ara-tsosialy izay mampitaraina ireo mponina manerana ny nosy na dia efa hita mibaribary azy ny fitiavan-tena sy ny fiazakazahana any amin'ny zavatra tsy lahara-pahamehana. Warainao ary ny fampahalalam-baovao ny fandaharana Global News ao aorian'izay kosa ny famerenana fandaharana ahoana marina ary ao aorian'ny fandaharana ahoana marina no anarahana ny horonan-tsary mitondra ny lohanteny hoe la mule ny tena kosa mametraka ny veloma mandra-pitafa ao amin'ny rahampitso indray tompoko.